Indray andro dia iveriny Jesosy. Nalahelo ny mpianatra Jesosy rehefa nilaza tamin'izy ireo izy fa tsy maintsy mandao azy ireo ary iverina ny an-danitra. Tian'izy ireo ny niaraka tamin'i Jesosy. Nataon'i Jesosy nefa izany hahatsara azy ireo. Nino ireo mpianatra fa hanangana ny fanjakana ao amin'ny paradisy Jesosy raha mbola tsy maintsy miaina eto an-tany izy ireo. Fa Andriamanitra sy Jesosy dia manana drafitra lehibe kokoa noho izany eritreretin'ny mpianatra izany. Tiany Jesosy hiaraka amin'ny mandrakizay ny olombelona rehetra. Dia niandry izy mba ahafahako sy ahafahanao manomana izany fotoana izany. Nampionina ny mpianany Jesosy ary nampanantena azy ireo fa rehefa tonga ny fotoana sy ny andro anapahan'Andriamanitra dia iverina izy. Ary ny fiverenany dia mitovy amin'ny fomba niakarany tany an-danitra. Ho avy any amin'ny raha ho any lanitra izy ary haka ireo izay azy. Avy eo dia izy vanim-potoana vaovao miaraka amin'ny Jesosy, ilay mpanjaka ny zavatra rehetra. Ny drafitr'Andriamanitra dia ny hoe hisy lanitra vaovao sy tany vaovao izay tsy misy zavatra ratsy intsony, na fahafatesana, na aretina, na alahelo, na tomany. Tontolo mahafinaritra ihany no izy. Tena mahafinaritra loatra izany ka tsy afaka vinavinain'ny saintsika akory. Ary Andriamanitra sy Jesosy dia hiara-hiaina amintsika. Ireo mpaminany izay resantsika ao amin'ny Baiboly dia samy nahita fahitana ary nahita zavatra hitranga alohan'ny iverenan'i Jesosy. Laza Jesosy fa rehefa mahita ireo zavatra ireo isika dia tokony hifaly satria efa akaiky ny fotoana iarahana aminy. Ary miaina izany isika izao. Fa Andriamanitra irery ihany no mahalala ny fiverenan'i Jesosy. Na Jesosy ary tsy mahafantatra izany fotoana izany. Ary tsy mila eritreretintsika akory izany satria Andriamanitra irery ihany no mahalala izany. Saingy afaka manantena ny fiverenan'i Jesosy nefa tsika dia hiaraka aminy mandrakizay. Tsy hisy intsony ny ranomaso sy ny alahelo, ny fijaliana ary ny fahafatesana. Eritrereto hoe amovina fandriampahalemana n'aiza n'aiza Jesosy ary isika zanaka dia ao amin'ny fanjakana lanitra mandrakizay miaraka aminy. Ka raha misy olona maniry sy miandry fatratra izany dia isika izao.